atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fasisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nanolotra ny aina olo raika, ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagnier. Eno iry tompo ny feoko miantso anao, tongava amonjy ahy, aza manary ahy, aza mahafoy ahy ry Andriamanitra mpamonjiko. Ankafaliagna ankaravoagna no anolorana fiarabanantsika rehetra izay magnaraka tsy tapaka ity onjam-peon'ny radio Fagniry mamitsika ity, izay onjam-peo mamitambatra antsika ho iray sady onjam-peo mitady mandrakariva ny ampanjaka ny fanjakan'Andriamanitra eto amin'ity diosèse mamitsika ity. Isoranay ianao izay mankamamy sy mankafy ny fampianarana sy toritenin'ny Monseigneur Archevêque eto amin'ity onjam-peon'ny radio Fagniry ity. Toloranay fiarabagna manokana antsika eo ve jiaby tratran'izao alahady faraiky ambin'ny folo mandavantaona amin'ny taona be izao, izay alahady ankalazagna manokana eto amin'ny renivohitry ny diosèse ny alahady ny fomasin'i Jesoa. Koa amin'izao alahady faraiky ambin'ny folo amin'ny taona be izao dia toloran'ny eglizy loha hevitra isika ny hoe ny voa mitsimoka sy mitombo ho azy. Ndeo renesitsika irevaky teny masina tolotry ny eglizy amintsika izay arahana fampianarana sy toriteny avy amin'ny Monseigneur Archevêque ray aman-drenitsika. Boky ny Ezekiela mpaminany. Izao no lazain'ny Tompoandriamanitra: hangalako ny tendrombohitry Sedera avo ka hamboleko, holaingosako ny sampany milendeniko amin'ny loharantsany ka hamboleko eo an-tampon'ny tendrombohitra avo sy manerinerina. Eo amin'ny tendrombohitra avo ny Israely no hamboleko azy. Handratsana sy hamoa izy ary ho tonga Sedera mahatalanjona, honenany zao fody amamborona madinika rehetra zao eo amboniny, honenany vorona rehetra eo amin'ny alokaloky ny rantsany. Ary ho fantatry ny hazo rehetra any antsaha fa izaho tompo efa nanendry ny hazo avo, ary nanandratra ny hazo voahetry, nahamaina ny hazo maitso, ary nahamaitso ny hazo maina. Izaho tompo no niteny, ary izaho no hanatanteraka azy. Izany ary ny tenin'ny tompo, isaorana ny Andriamanitra.
tsy maintsy mate mba hamokarany zatoeny ny vola vavy tsy maintsy mate mba hamokarany zatoeny zana ny misotranao ry tompo miantsa mianara ny avindindra miantsa napona vamaraina baka marindana no ny aina Nampuri fulu si valia Trabajan kalu-kalu si lukanga Kafaya maitan yasanau Siramu di bitan tananau Akurfa lebeli vitanau Malalna ranifsainanau Michamsaina lumsi malala Atalafon direuksi matsapa Mumsa di vali velirati Biranya buku vezaya tauni Jualaga puringa izirani Yanoma kutumpu tenavu Nivu na vave Simate Ba'a mukaran satueni Nivu na vave Simate Ba'a mukaran satueni Vavalu lao zero faturu Miaka bukunga ni ulunati Tishonya na kaza kaokizandi Sativo sutoka manakeli Arento tukuni favalo Arenkwa vuku antetitati Nimana maniri tu atendi Itaka ni sedera nilibana Maniri au watanu misitumpu Yawa kianza nyanja manitika Amuka jana defa vijaza Misuncha tukun wanchirugazu Jande mituri famaitsi Mitupa tulampitsi mikuru Nirani misuri na ulalani Nitsmi tukana tanduni Patara nimsotra na ulirai Nisanaka isai luaranu naina Pataraku ninyara makalaza Nivenao fanaza makaeli Nivu na vate Simate Ba'a mukaran satueni Nivu na vate Simate Ba'a mukaran satueni Vaky teny masiny faharoe taratasy faharoany masinday Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Korinto. Ry kristianina havana, noho izahay manana toky mandrakariva sady mahalala fa lavitra ny tompo izahay raha mbola mitoetra amin'ny vatagna satria finoana mo no andehanantsika fa tsy fahitana, dia izany toky izany no itiavanay kokoa ny miala amin'ny vatagna mba hitoetra eo akaikin'ny tompo. Ary izany ihany koa no ikelezanay aina mba ankasitrany tompo na mitoetra amin'ny vatagna izahay na miala aminy. Fa isika rehetra dia samy tsy maintsy iseho amin'ny fitsarany Kristy mba andraisantsika tsirairay avy izay tandrify ny asantsika fono mbola tao amin'ny vatagna na ny soa na ny ratsy. Izany ary ny tenin'ny tompo isoragna ny Andriamanitra. Alléluia,
lay teny alleluia Kristy teny velogno sady teny mamelogno lakeny fiainagna alleluia hey alleluia Alleluia, lay teny alleluia Kristy teny velogno sady teny mamelogno lakeny fiainagna alleluia Ombatsika mianakavana ny tompo ho tanteraka tokoa ny izany evanjely masina ny soratany Masinda Marka voninahitra ny ho anao ry tompo. Tamin'ny izany andro izany i Jesosy ny teny ny vahoaka nagnano hoe ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny lehilahy anankiray mamafy voa amin'ny tany ka izy matory sy mahatsiaro isan'alina sy isan'andro ary ny voa mitsimoka sy mitombo nefa tsy fantany izay faniriny fa mahavokatra ho azy ny tany ka tahony no voalohany dia salohiny no manarakaraka vao ventimbary amin'ny salohiny no farany ary raha vokatra dia jinjaina miaraka amin'izay satria tonga ny taompiny jinjana ary indray Jesosy tamin'ny vahoaka izay nitandreny azy amin'inona no ampitahantsika ny fanjakan'Andriamanitra ary fagnoharana inona no anehoantsika azy tahaka ny voatsinampy izy izay kely indrindra amin'ny voarehetra ambonin'ny tany raha vao afafy fa tonga lehibe indrindra amin'ny anana rehetra kosa rehefa voafafy sy mitombo ary mandrantsana vaventy ka azo ny voromanidina ialofana ny alokalony dia fagnoharana maro toy izany no nitoerian'i Jesosy teny taminy araka izay takatry ny sain'izy ireo ary tsy niteny taminy afa-tsy tamin'ny fagnoharana izy fa noho ny mangingina kosa vao nagnambara tamin'ny mpianany ny hevitry ireo rehetra ireo izany ary ny tenin'ny tompo derany ho anao ry Kristy. Ry kristianina ava malala araka nefa fantatsika moa mifarana amin'ny Pentekoty ny fankalazana ny 50 andro fankalazana ny Paka. Ny alahady lasa teo dia nankalaza ny Trinité masina sika mampiditra sika amin'ny mandavataona izay. Noho ny katedraly ambany fiarovan'ny fomasin'i Jesosy dia mankalaza manokana ny fomasin'i Jesosy isika eto anivon'ny katedraly fa ny eglizy hafa kosa mankalaza ny alahady fa 12 mandavataona satria talohan'ny kareny alahady fa 10 mandavataona no nankalazasika. Fantatsika ihany koa fa rehefa miresaka mandavataona isika dia midika izay fandalina mpinona mba ho lasa paka tokoa eo amin'ny fiainansika ny maha kristianina sika zany hoe ho Kristy mpiarabelona amin'olona isika ary ho hita eo amin'ny fiainansika ny maha eglizy olona velona missionnaire iraina ka tabernakla velona. Ka rehefa mandavataona tahaka izao mba ho tanteraka izay tanjona izay ezaka ataosika izay dia vakiteny mitoy ny vakiteny faharoa sy ny evanjely ary zay no mahatonga ny resaka hoe taona A, taona B, taona D, taona B ary isika izao mampasiahy an'izay amintsika mianakavy aho ka i Masinday Marka ny evanjely vakina sy alalinsika ahatonga sika araky ny averimberisika ho Kristy mpiarabelona amintsika ka ahatonga sika asapa mandrakariva izay batemy no resika izay ka antara sika ihany koa ny fanjakan'Andriamanitra ahatonga an'izay hoe fratelli tutti ho raika sika ziaby ary ahatonga sika ho fianakaviam-be ny Zagnahary araky ny averimberisika ka itoera sika bebe kokoa ao am Jesosy ka raha mipetraka ao am Jesosy isika dia mokatra be tokoa ny fiainansika. Izao zava-misy fiainansika izao indrindra ary no mampandinika sika ary manosika sika ilofo lalindalina koa
amin'ny fandaliana-pinoana satria maro ny zavatra manozongozona ny finoansika ankehitriny ary tady irodana azy ary indrisy efa misy azy amin'ny maro no efa mirodana amin'izany fa indrindra moa amin'izao sika sy afaka mivelona tanteraka an'izay finoana izay hitasika zany rehefa mikatona migadra ny eglizy ary indrindra ny fankalazana ny sakramenta sy afenina fa mampivonton'ny fo efa 2 taona izao isika no sy nandray ny sakramenta ny confirmation ny fankaherezana nefa loharano sy fototra maneraka sika ho EOV missionnaire ho vavolombelona ary indrindra efa ela ny maro zao no sy afaka nandray ny sakramenta ny fampihavanana ary indrisy aza maro ihany koa no ny tia arety mandoza ty no tsy afaka mandray ny eukaristia ka izay indrindra anomboka n'izao mandavataona izao sika dia anao ny fandaliana-pinoana mba ho marim-potitra tsara zay finoansika izay atonga sika afaka ametraka safidy mazava sy afaka anao safidy matotra nefa isika raha sy marim-potitra ary raha sy lalipaka ny finoansika sy vitany misafidy fa sy mainsy mivahatra tsara ny finoansika sy ampy izay izy mivahatra fa sy mainsy manova ny fiainasika isika io le lazasika hoe fiovam-penitra mahery-vaika eo amin'ny fiesika sy ny fitondran-tena mba hay ampitrotra ny finoana sy ny fiainana andavanandro isika sady kristianina no malagasy ho isika ary hitondra n'izay vaovao mahafaly zay eo amin'ny mpiarabelona amintsika raha tanteraka ireo dia miroso amin'izay voalaza ao amin'ny afatra pastoraly tokoa isika ary ny torolalana ivelomana azy ao amin'ny aneksa 7 anampy isika amin'izany ka izany hoe vokatry ny mahaolo-pinoana mahaolo-panantenana ary mahaolo-pitiavana ansika ny maha EOV missionnaire tabernacle velona ao isika ka miroso amin'ny tena fahafoizana amin'ny fanompoana isika raha lalipaka ny finoansika ary velomin'ny fanantenana anana fahasahina satria zay ny fanantenana araky ny averimberisika na de tsy misy nanantenaina azy i Abrahama de nanantena ary zay izy ny ray be ny finoana ka izay koa tsy misaraka ny fanantenana ary ny finoana sy ny fanantenana ary olona ny fanantenana de manambara fahasahina satria na de maizina azy tahaka ny Abrahama tamin'izay fotoana zay dia mahita ny fahazavany Kristy no manentana antsika ary raha manana an'izay fanantenana izay sika dia misokatra ny fo amam-panansika ka zary olony fitiavana isika ka rehefa manana n'izay finoana fanantenana ary fitiavana izay sika dia miombona amin'ny Kristy ka mahafoy ary vonina ano ao anatin'ny fahamarinana ka mifampisimbana mifanasoa mikasaka mandrakariva ny soiombonana zay kio no lalana mitondra ansika amin'ny maha olo raika ansika ziaby amin'ny maha frateli tuty ansika amin'ny maha fianakavian-janahary asika mety anana eritreritra isika mety manana ayay misy azy ahoana no afana manatanteraka izany vina goavana volazanao zany monseigneur maripotitra ny fanontaniana izay ka aoka ararotsika izao vanim-potoana mandavataona izao fa atolotra ny eglizy amintsika ny fotoatom-pampianarana mikasika an'izany raha iresaka fosiny azy isika amin'izao Alahady faraika amby folo mandavataona izao ny evanjely sy ireo vakiteny roa voalohany de fa mamaly an'izany etaetasika izany tiany Jesosy sapasika amin'izao Alahady faraika amby 20 mandavataona izao raha nampianatra momba ny voasinapy izy fa na de kely aza ny finoana na de bitika aza ny fanantenana raha ao amintsika na de kely aza ny fitiavana ao amintsika ka mitoetra amin'ny Jesosy isika ary miezaka zany makatahaka ny Jesosy dia izy no ampiova ny fiainansika ny fanahy masina andavorary ny fiainansika
isika sy mitoetra ao am Jesoa no mahatonga asika sy mamokatra, zany hoe sy tahaka n'ilay voasinapy isika. Ny finoana de tahaka ny voasinapy ho izy, raha lasa paka tokoa ny fakany dia tonga hazo lehibe izy. Ka izay indrindra raha tena lasa paka ao amin'ny finoana tokoa isika, raha lasaka ao am-posika tokoa ny finoasika, araky ny naverimberisika tamin'ny fibanjinasika sy ny fankalazasika ny fomasin' Jesoa na teny voromanidina azy de manatona azy sy mitady velofana. Hoy indrindra Jesoa ao amin'ny evanjely, tahaka ny voatonapy ny finoana zay kely indrindra amin'ny voarehetra ambonin'ny tany, raha voafafa fa tonga lehibe indrindra amin'ny anana rehetra kosa rehefa voafafy sy mitombo ary mandrasana rasana ka vaventy ka azony voromanidina ialofana ny alokalony. Fanoarana lalina izany ry kristianina havana, fa indrindra raha mandinika ny fiainansika amin'izao zava-misy iainansika izao, ary fankaherezana ho ansika tokoa, satria araky ny lazaisika teo mety very hevitra isika, mety sy feno ahiahy isika, ary mety mahita fa fanamby lehibe loatra ity apetraka ity. Ka izay indrindra ny lalana zany dio ambaran'i Jesoa io, na de kely aza ny finoansika ka misikitra amin'ny Jesoa isika dia manao départ vaovao, dia iova ny fiainansika araky ny voalazan'i Jesoa io, ary iroborobo azy amokatra be, ary ny olonavy no tonga ialokaloka amintsika, zany hoe ahita fiadanana, ahita an'izay afaliana izay, ka izy no anova ny fiainansika. Ary de hitasika zany amin'ny fiainan'ireo olo-masina rehetra sy martiry, ary eto moa de nomeny papa ray masina ho modely ho asika i masinay Josefa. Ka raha tahaka io azony voasinapy io zany sika ho mila baba izao andro iainasika izao, ka ialokaloka amintsika, zany hoe ahita ny tena lalako ombana ny olona, ahita ny zay fiainana izay. Zay ny dikany hoe mialokaloka, fa sy hoe mila mialokaloka araky ny hevitra diso ao ansaisika. Inona raha izay rehetra zay no lazaina, inona ny fampianarana azo sika resina rehefa avelasika isiry tokoa, ary avelasika ho lasa paka ao amintsika ny finoana amin'ny alalan'ny fandaliana nataosika, amin'ny alalan'ny dinidinika, amin'ny alalan'ny famonjensika fivoriana, ary zay ny dikany famenoana ny sajoa enina araky ny afatra ny masin'ny Maria hoe atovy zay lazainy aminareo, ary zay io voasinapy io manjary feno ny sinisika ka miova ny fiainansika, ka am'izay afaka manorina bebe kokoa isika, manorina n'izay maha EOV missionnaire tabernakla velona eo amin'ny fiainansika. Ary hitasika araky ny lazaisika teo ny niainan'ireo olo sambatra sy olo masina, ary manana modely sika tahaka ny Victoire Somanarivo, tahaka ny Lucien Boutvasoa. Raha isika sy raikiraika zany ry kristianina ava malala, raha isika vita batemy no tena voasinapy tokoa, sy ho tahaka izao ny zavatra iainasika, sy ho tahaka izao Madagasikara, sy hikorontana ny fiainam-pianakaviana, ny fiainan'ny fiarahamonina, ny fiainan'ny eglizy, ny firenensika, raha tena voasinapy tokoa isika. Ary azo lazaina sy tonga teto amintsika aza ity korontana virus ity, na de tonga aza izy de sy mahafitaka zao ny vokany, fa indrisy mila fiavozana lalina tokoa isika. Aokary sy fampisikery isika, aoka sy zery ny lasa, fa noho isika olo-pinoana, olo-panantenana, olo-pitiavana, de oka aka safidy matotra ka izery no avy. Raha ao amintsika tokoa manko lay ranony velon'ny fanantenana, de matoky sika fa afaka miova izao zava-misy iainansika izao. Sy isy ny fiavozana raha sy isika no miavao aloha. Noho izany mila fiavozana isika, dia niverenasika bebe koa amin'ny Kristy, ka atonga sika hitoetra ao aminy,
ka raha mitoetra ho aminy dia i Kristy no anova ny fiainansika, izy ilay rano velona ao amintsika, ka isika rehefa avy eo na dia toy ny voasinapy aza ny finoana, ny fanantenana sy ny fitiavana, dia zary anatonany olona ka hitarika ny olona amin'ny tena izy marina araky ny afatra ny Papa ao amin'ny encyclique. Raha isika vita batemy tokoa manko no mivelona ny politika ravorary vokatra izay fiavozana izay, na dia bitika ohatra ny voasinapy aza izay fahavonona sika ivelona ny politika lavorary, zay sy inona fa ny politika ny fahafoizana, politika ny fanompona ao anatin'ny fahamarinana, ka ialasika amin'ny fitiavatena, amin'ny avinavina, ialasika amin'ny fanilikiliana, ialasika amin'ny avinavina, ka sy anjaka sony ny Andriamanitra vola, ary pitesika zay fiheverana hoe ny vola no maharangahy fa ny finoana no mahavelona sika, dia oka isika vokatry n'izay fiovampenitra mahery vaika eo amin'sika zay, dia mba politika lavorary araky ny ampianarin'ny Papa ao amin'ny encyclique, vokatry ny fahafoizana, vokatry ny fanompona ao anatin'ny fahamarina, ka ifampisimina ifanasoa isika, matoa mikorontana sy miarasy ny fiainansika araky ny lazaisika teo, dia satria ampanjaka isika loatra ny vola, marina ilaina ny vola, fa aoka ny vola soandriamanitra, satria lavitra ny fahafoizana isika raha ny fitiavatena sy ny fitiavam-bola no ataosika ivo ny fiainasika, ka sy afaka ifanasoa sika, sy afaka ikasaka ny soiombonana, ka zay ny mahatonga ny korontana eo aminsika, vokatry ny izay ty korontana virus eo amin'ny fiainasika ity. Ka eto amin'izao tontolo zao dia niady ny fanampitena, ny fifanarasina no manjaka, satria sy tanteraka lay voasinapy arosak'Andriamanitra ao amintsika ao. Azo lazaina fa sy avelasika hivelatra ny voasinapy ny finoana, ny voasinapy ny fanantenana, ny voasinapy ny fitiavatena, ka sempotra izy, ka sy afaka mivelatra, ka izay indrindra no anasana sika, ahafahasika miroso amin'izay départ vaovao zay, izay no votoatiny ny taratasy pastoraly any amintsika, ary indrindra ny annexe 3, ka araky ny lazaisika teo, marina tena soatoavina tokoa ny fihavanana ho isika, mila diovina nefa izy mba hitondra soa tokoa, satria simba io soatoavina io no ny etraketraky ny vola, etraketraky ny fitiavatena, etraketraky ny fanilikiliana, ka mila an'izay endrika vaovao ambarany evanjely androany. Izany no dikany voasinapy, ny vokatra andrasana amintsika ary, dia mba hoe ove missionnaire vita batemy, ka iraina zary tabernakla velona, manorina eglizy tranoben'Andriamanitra, fianakaviam-ben'ny Janahary, olo raika fratelli tutti isika. Midika izany rehetra zany fa ny fanjakan'Andriamanitra dia sy maintsy ahorona, ary ao amintsika no anorenasika azo voalohany, ao am-posika ao, taka ny voasinapy kely, ka mivelatra, ary dia hitasika izany amin'ny afatry masindahapoly ao amin'ny vakiteny faharoa. Mety ho taitra isika fa isika milaza fa mamono tena i masindahapoly, sanatria izany sy mamono tena masindahapoly, fa arosaka ao am-po ny fanahy masina, ka diovina hoy isika matetika izay manelingelina any voasinapy ireo, zany novonoina ao amintsika ao, dia sinona fa ny fitiavatena, ny avinavina, ny fialonana araky ny lazaisika teo. Matetika averisika ny finoana tany malemy anorenam-pangady isika, fa tany lonaka ampivelatra ny fahasoavan'Andriamanitra, ka izay indrindra ny fanahy masina io miasa ao am-posika, ka manadio ansika sy kelikely, ka sy niarany ofisony sy ataosika Andriamanitra isony ny vola, ny fitiavatena, fa niara-panahy no mibatoerana ao amintsika ao, ka amin'izay sy nofinofin'ireo razasika taloha fosiny, raha nilaza izy fa ny fanahy mahaolona, ny tiany ho lazaina amin'io, marina eo ny fahendrena,
fa sy ampy izay fahendreny izay raha sy ao ny fanahy fahamarinana ka mahatonga asika olom-baovao. Mila olom-baovao ao amin'ny Kristy tokoa izao andro ianasika izao. Hoy indrindra i Lucien Botovasoa raha nisy nanontany azy indray andro, to niova ianao Ramose, de namaly izy hoe sy niova aho fa izao aho vao malala ny Kristy ka velako anjaka ao amiko i Kristy. Io ihany koa no lazainy Masinday Paoly, sy izao novelona fa i Kristy novelona ato amiko. Manambara zany koa Ezekiela mpaminany ao amin'ny vaky teny voalohany raha nibazana sahady an' Jesoa izy ka nilaza fa i Jesoa lay azo aton'ireo voromanidina. Hoy indrindra Ezekiela, angalako ny tendrony sedera havo ka mboleko olaingosako ny sampany milenonedina amin'ny loha rantsany ka amboleko eo an-tampony tendrombohitra havo sy manerinerina eo amin'ny tendrombohitra havony Israely no amboleko azy. Andrasanana sy amoa izy ary tonga sedera mahatalanjona onenan'izao fody amambory manidina rehetra izao eo ambony onenan'ny vorona rehetra eo amin'ny alokaloka ny ransany. Ny azo de la siza io voalaza io fa i Jesoa, ary Jesoa mirosaka ao amintsika ao takan'ilay voasinapy ka afaka mivelatra ka zary anatona ny olona rehetrarehetra ary dia famantara-pamonjena ho an'ny olona. Ry Jesoa zokinay io, no arianao amin'ny voasinapy ny finoana sy ny eglizy ka engany zany fanoharana nomenao zany anampy anay asapany adidinay na dia kely aza ny finoanay fa no ny asan'ny fahasoavanao no ny asan'ny fanahy masina de tombo hatrany hatrany izy ka tonga azo lehibe. Ampio izahay ho tahaka ny voa raha tsy maty tokoa moa ny voa de sy amokatra ka ampio ary zahay afoy ary zay ny anampy anay amono zay toetra sy mety ao aminay. Ampio zay vonina nompo ka tonga anay anana fivelarana ka ho afaka ifampisimbona anorina ny fianakavian-janahary frately tuty olo raika zahay ziaby. Engane zahay siraikiraiky noho ny vavaka ataonao, noho ny fanomezanao ry Jesoa, noho ny fahasoavanao mba ho tonga ho azo midoroboka tokoa ka atarika ny olombelona rehetra fa indrindra ireo izay madinika sy voailikilika, ireo izay mitady ny tena lalakombana mba voatarikay ovala sy fanjakana iray ka ho tena eglizy tranon'Andriamanitra tokoa ny eglizinao, ho frately tuty ary ho fianakavian-janahary olo raika zahay ziaby ka amizay afaka idera sy anome voninahitra anao. Masiny Maria reninay io, aza mandao anay amizao ady sady dia itrenay izao. Masinday Josefa miseho ray mpiaro anay, aoko tanteraka zany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatra isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara raha n'olotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra tsika mahasapa an'izay.
olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagnier.